afatra ho an'ny olona rehetra. Hoy ny apôstôly Paoly, mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Mivavaha amin'Andriamanitra, miverenina aminy. Aoka metra-pihavanana amin'Andriamanitra ianao. Aoka hiavana amin'Andriamanitra ianao. Miverena amin'ny Jesosy izay maty anao teo amin'ny hazo fijaliana. Maty noho ny fahotantsika izy. Lazao hoe Jesosy Kristy mino anao aho. Tiako raha mba tonga atao anatiko ianao, anova ny fiainako. Amen. Ny Baiboly dia milaza minoan Jesosy Kristy dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Anovanao ho lehilahy sy ho vehivavy vaovao ane Andriamanitra. Hoy Jesosy, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao anome anareo fitsarana. Misy fiadanana avy ao am-ponao, azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha miala eto ambonin'ny tany? Andriamanitra afaka anome anao antoka, fa zao mibeba. Lay jiolahy teo anilan Jesosy teny hoe tsarovy rehefa tonga eo amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio ny aonanao amiko any a-paradisa. Zany hoe misy fitoerana ho anao any a-paradisa. Atolory an Jesosy ny fiainanao, tsisy ho teny ho veritsika na ray aby. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo anamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha anamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray andray anareo ho any amiko. Ka izay itoerako no itoeranareo koa. Zany hoe ho avy Jesosy akatsika hitanao manokana ny Andriamanitra. Atolory an Jesosy ny fiainanao, mbola tsy taraiky ianao na ohatry ny ahoana fahotana vitanao, fa dia izao mbola velona izao, atolory ny fiainanao an Jesosy. Tiany ianao ary tsy tiany ho very. Fa atolory an Jesosy ny fiainanao, mibeba. Averenao amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao. Tompo Andriamanitra, misaotrany amin'izany teninao zany, izay manova sy manangana ny fiainako. Efa ho avy ianao Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Ankehitriny dia mibebaka, miaiky ny fahampanota, sasao amin'ny ranao. Soraty amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako. Ary raha ho avy ianao dia anisany ampiakarina. Amen. Misaotra anao nanaraka video. Raha nafinaritra anao ny video dia manasa anao ileke, i-commenter ary anao partage maximum an'izao video zao satria maro ny olona mira fampaherezana. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonné satria isan-kerinandro zay dia mamoaka video tahaka izao. Tahina manokana tompoko. Veloma daholo.